nahoana ianao tompo no mijanona eny lavitra eny ary nahoana ianao no mihery amin'ny androm-pahoriana. Salamo fahafolo ny andiny voalohany. Raha nanomboka tamin'ny fitarainana noho ny fahaverezan-kevitra ny vavaka nataon'ny mpanao salamo araka io andiny voalohany io dia niova miandalana izany ka nanjary fahatoniana ary niafara tamin'ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra. Toy izao ny voalazan'ny andiny fafito ambin'ny folo. Tompo, renao ny fanirian'ny malahelo ka ampaherezinao tokoa ny fony. Misy fotoana tokoa isika matsiaro irery sy miady irery eo anoloan'ny fahoriana sy ny fampahoriana ka toy ny mitazan-davitra antsika Andriamanitra ao anatin'izany rehetra izany. Inona ary ny atao? Aza manahy na inona fa ambarao amin'Andriamanitra isaky ny mivavaka ny zavatra ilainareo ary angatao amin'ny fofeny fankasitrahana. Hoy ny Filipianina 4:9. Izany hoe tohizo ny resaka na ny vavaka tao amin'Andriamanitra na inona mety ho fahatsapana ao anaty. Ny an'ny mpanao salamo manokana dia no tany sainy amin'ny antsipiriany tamin'ny tompo ny zava-miseho rehetra. Vokatr'izany dia niova ny fahatsapany ary niavao ny fijeriny satria nampahereziny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra izy. Tao anatin'ny vavaka nataon'ity mpanompon'Andriamanitra ity no nandraisany ny valiny sy ny fandresena avy amin'Andriamanitra. Koa mazotoa ary mitozoa amin'ny resaka fanaovana amin'ilay tombontsoa. Andriamanitra, tompoko sy mpamonjy ahy ianao ka hifikitra aminao hatrany aho. Amen.